ny tenanao teo hoe isika dia manohana amin'ny fitondram-panjakana marina zany fa za kosa eto dia miteny fanohanana fitondram-panjakana tsy midika fa nariana amin'ny matimy maranga tsy marina zany e fa misy matahotra ny joro amin'ny matimy manazy ny toerana mandalo a ny atoko-timy maname chance atsika rehetra président nomenao anay ny anjara masoandronay benina novo benina azo tombony tato amin'ny tiatoko tiako Madagasikara ty efa misy tady anary andalana sady azafady zafady wa fa tsy comprendre nareo am'izany zay zay afaka micomprendre raha ohatra ka hoe matahotra ny sasany satria mpiazam-panjakana dia mety eo sao dia hita ao azafady a misy loholon'ny Madagasikara eo atao hoe nepatraiky tonga eto amintsika eto izy ary zakaka fa rehefa nandeha ny rehefa nefa dia mba ozy koa ny am'izany andry aranakory ma izy ty aha namanay anao nasain'ny président Marc Ravalomanana izy io ary izay nitaratry hoe zany président Ravalomanana zany a rassembleur zany tsy manafaka na iza profo maheto ny loholon'ny Madagasikara nepatraiky misaotra andry matolo loholon'ny Madagasikara président enao ray aman-dreny mitoetra amin'ny maray aman-dreny ianao fa izahay kosa ny ampingy anao zahay ny combattant mialatsiny afa misy hira zay monsieur le maire za miantso anao monsieur le maire ozy le hira hoe sansinao tsy voatana wow sansinao tsy voatana io tsy voatana rehefa ianao mibeny tanàna dia ianao mibeny tanàna ity ny afatra ho anareo mpitsara mba tsy ilazanareo anay hoe mila vaniny dia tsotra avoay le didy zay zany tsy teny aminareo hoe didy ohatran'izao avoaka na zay ataonareo resy na zay ataonareo mpandresy nitadiavina aminareo dia didy mivoaka fotsiny avoay le didy dia ho hitatsika eo e faraky ny teneniko teo a razafindraketaka ny natao batisa razafindrasony lasa ny an-danitra tsy ekenay zany noho izany araky ny teny dia hoe ho avy ny mazavaky ny sasany tady analokaloka atsika aza takonana ny anjara masoandronay a fa rehefa mazava no miposaka dia aloany anay hiposaka ty aminay ty fa tsy nangalarina zany sady tsy nangatany e fa nampindraminy vahoaka ny fahefana ho andry Valomahana tojo omeo ny azy amena ny kaisara zay ny kaisara fa amena andry Valomahana tojo zay sahaza ao anazy ity toerana ivoritsika ty monsieur le président atao hoe tiako mampiasa malagasy anarivony maro noho ny ara-tsimpanà ara-politika dia ampifilafilaina zany toerana zany tsy ho lasa tobo-pamokarana sepy-ariana amelomany vahoaka malagasy tena toy ny natao teo aloha afatra ny ampitaina zahay aza tosikareo any amin'ny zavatra tsy tianareo ataonay rehefa nangataka zahay hoe sokafo ny tiako dia sokafo ranga aza mitady argument be da be hoe kanareo ohatry zao kanareo ohatry ty sao dia ity sao dia ry andro mifanovany zany andro mifanovany zao mila tiako amisokatra zahay aleo ty isokatra iasany vahoaka malagasy fa mamelona olona maro ty farany monsieur le président na narainandro eo tao mahita ho tenenina fankabary fandimbiasany ho avy ny fifidianana tsy zahay zao no atahotra fifidianana fa kosa mametraka tsara mihitsy aleo mifankaty sady mifamarafara fa mifankaty tsy mifamarafara adiny hafarany
rehefa anao fifidianana iantsika dia zahay mila fifidianana madio mangarahara marina ary ekeny rehetra ovay ny lisy mpifidianana ovay ny kara-pifidianana ovay ny mpandrindra fifidianana ovay ny fitsarana mitsara ny fifidianana mba tsy hitanila ary ny lehibe indrindra dia ataoko aty amin'ny farany tsy mety aminay io lalam-panondrenana io fa leo io ahitsy hifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka mirary soanao président mirary soa ny vady aman-janako ao mirary soa manokana monsieur le maire efa te hiantso anao an'izany aho fa sahirana be ary efa miaraban'le raiky avavy iny fa mifalalam-pombako satria izay ny tezaina anaty ato amin'ny timma dia mamody manaja ihany aho fa ny ao am-poko ao zavatra hafa mihitsy marina ne zany ka mirary soa antsika rehetra na ny olom-ba fidy am-piarinasana ny teo aloha ny olom-ba tendrina ny am-piarinasana ny teo aloha isika mpikatroka tiako madagasikara rehetra tsy adiniko amin'izany ny avy any aminay any amin'ny faritany tomasina sy ny avy any Ambatondrazaka samby tsara samby hita Andriamanitra veloma tompoko tena faly aho any faly mihitsy manana anareo satria olona voataiza tao anatin'ny fitiava-tanindrazana manana tena anana firenena vanina isika ary tena isorana sy akasitrahana reo ray aman-dreny am-panahy mba ao amintsika mandrakariva le fatahorana ny Jehova vorom-pahendrena fa tsy irere sanatria-vava na ieboebo ka hietreketraka amin'ny sasany tandremy tsara fa ny vola tsy natao hibaiko ny olona fa ny olona mibaiko ny vola noho izany andreto ianareo fa nafarana amin'izay foana hoe tandremy tsara ny fitiavana be loatra ny vola tsy araka mihitsy ny mamona sy Jehova mahalala tsara n'izany tsika fa mifaizana mionona ny tena zava-dehibe indrindra ka aza mba asiana resaka eo anatrehan'ny afo ary aza asiana resaka ny fiaviana ny fahasamihafana ny finoana zany teny zany tiako resahana aminareo satria tena afara mihitsy na mahita anareo efa samy miezaka tsy niteny na kely ara na toromarika momena anareo teo fa samy niteny nareo dia hengo daholo dia azafady président zay tsy anao an'izao a hoy delona kely marina ny azy satria izy manadiady tsara ianao nylaza hoe manohana maninona mahatonga manohana satria mbola voafohy loatra zany ro volana zany na telo volana mahalala tsara nytondra teo aho ray volana mbola fifaliana fotsiny aloha dia miaraka amin'natsona daholo nitapaka sy namana dia fampiresadresaka ao ny faharoa volana manomboka hiasa amin'izay dia mbola mijerijery ny seza sy ny latabatra ary olona azo antoka apetraka akaiky ary ny fahatelo volana mbola tsy faniteny volana ngely izy ka raha nilazanareo aho hoe manohana fantatro ny misy azy fantatro ny ady tsaina ny misy eo fantatro ny ady seza sy nretrarehetra noho izany matoa milaza aminareo hoe zay ny toromarika meko anareo a toany aloha fa raha vao mitsikila eona tsy mandeharaka ny tokony ho izy mbola manam-potoantsika orina fa tany ny azy fa sarotra ny mila efa mba nisy zavatra vitany tao efa nisy zavatra vitany ary tsy hohainy ray andro ka dia zay ny antony azavaiko tsara aminareo faharoa le teny te amin'razo hoe raha zafindraiketaka no natao batisa ka raha zafindraso ny tonga ny an-tanitra nareo le re tsy azy dia manao fanoharana loatra amin'ny zavatra anyreo lanjalanjao tsara fa samby eto tany daholo tsika ka dia anjaranareo koa mijery an'ireny mahafinaritra mihitsy ny fiteninareo samy maikabary daholo moa le coordonnateur ny cordo io nge io ny cordo io le ataony hoe mpandrindra io le cordo le miteny be da be teo tiako resahana aminareo tsara manana amin'ny fahaizana izy manana ny traikefany izy mety tsara ny zavatra ataony fa arao tsara koa mba hitsio ohatra misy zavatra tokony mifanitsihany ny olona tena mahay indrindra amin'ny fiainana dia ny fahatserovany fa nisy tsy nety dia areniny fa tsy mitompo teny fatratra hoe za tena mahay tsy mitompo teny fatratra hoe za tena mahay alao olona tsotra mahavita zavatra lehibe
zay olona lehibe metraketrakety tseroa tsotra anao neo amivita zavatra lehibe ka dia tonga ny fotoana amaliko ny famanginareo fifamangina noho ny taom-baovao ty ataontsika androany ity firarintsoa ho antsika tsiraray aby dia mamaly aho hoe misaotra betsaka ny fahatongavanareo maro toy izao misaotra betsaka ny zavatra omenareo rehefa avy eo mba isian'ny fandaminana hoe dia aloha rehefa avy eo voatolo izy ho anareo izay nasaina tena afaly mahitanareo misaotra betsaka ary maninona no milaza aminareo hoe zava-dehibe amiko a ny fiamboanan'ny malagasy rehetra zava-dehibe amiko mihitsiny izy satria samy manana ny ampoponindreo samy manana ny eo an-tsainindreo ny saina samy manana fa ny hevitra no tsy mitovy ka tsisy azo ailakilaka ary fantatro fa misy milaza amiko mihitsy hoe valio ty président fa jereo ty fantaratsizy tsy anjarako mamaly azy fa sambatra zay enjehna no ny fahamarinana noho izany a anjaranareo no misaina tsara malohanaovana zavatra fa ny zavatra teneninareo tsy mifanandrify mizavatra nisy ka zay manaiky ho vavolombelona mandaingy fa tena loza no anjohanareo satria tsy mieritreritra zavatra ratsy mihitsy ara ho an'ny malagasy tsy mieritreritra n'izany mihitsy ara mbola ho an'ny malagasy foana ary efa hatramin'izay mihitsy a ny teny sy ny fanamby ataoko a dia niady amin'ny fahantrana sy ny fahoriana mahazo malagasy ary misy olona vonina hiasa hiaraka amiko na iza na izy na avy aiza na avy aiza raha mbola malagasy keo vonina foana tena milaza aminareo zany aho fa raisiko toy ny zanako reny zazy reny raha niala tao amin'ny fitondrana 2 isan-jaton'ny ankizy teto Madagasikara nianatra daholy firy zany zao am'izao fotoana zao nianatra daholy dia ny fiarovana ny ala na ny environnement nampitomboana votelo eny ny alatsika ny alan'ny zavaboary ny aika atsika daholo zao tontolo zao nisan'izay norvégiane zay langue ny anarany nomena hélicoptère izy niaro ny alatsika misy koa ny PSDR natsangana mba tena ampandrofona amin'ny tantsaha misy ny fampianarana ny zanatsika mba ho fitotoana be da be ny azo averina zay matonga hoe zanakombo tsy ampianarana mihitsy sika raha io aza matahotra mbo avy io tsy maintsy tonga io fa misy fotoanatsika fanoditsika atsika zay maha-olombelona atsika fa isaorantsika Andriamanitra fa hainy mandahatra tsy nieritreritra n'izao andro tsara be zao aho andro any satria na dia maly sy famaly fotsina dia fampiantso teto foana ny sasa be teto ny fandromboahana ka dia makasitraka indrindra ho anareo zay nikarakara ary makasitraka indrindra ho anareo tonga ary indrindrindrindra ny fanomezana zay omenareo anay a raisinay ampitiavan'ireo izay eto zay telo mianaka misolo tena ny ankonanay ka dia zay namaranako azy a fa ataotsika ny misaotra Andriamatofolo nanome ny anjara fitenenana ao anatin'izany ny arabanantsika rehetra tsy havana atao anatin'izao efitra izao arabaina Andriamatofolo ianao sy ny ankonanao tratry ny taona vaovao 2024 hitondrana ny firaritsoa ny fanambinana nana fahasalamana ahafahanao mitarika hatrany ny tiako Madagasikara anasoavana n'ilay firenena sarotsarotra ihany ny mandimby fitenenana orinany nga fidelina Razarapiera nefa ezaka hitondra ihany koa ny avatra avy amin'ny tany fahadimy ny tenako afatra satria efa betsaka ny voaresaka teo hitondra afatra kely ho an'ny mpanao politika efa nilaza nanambara ny filora valimanana hoe manohana n'izao fitondrano zao isika mariny zany nefa kosa tsy hoe araky ny teny frantsay hoe anome chèque en blanc zafady mialatsiny fa tsy maintsy manitsy izahay na ny solom-bavambahoaka io na ny olom-botendry hafa rehefa misy ny hitanay fa tsy mety satria zay le fitiavana n'ilay tanin-drazana afatra ho an'ireo tandapa indrindrandrindra milaza fa akaiky ny filoha ankehitriny ny filoha-mpanjakana afatra ho anareo ianareo milaza koa fa mpanohatra n'izao fitondrana izao ia raha mahita zao ny tiako Madagasikara raha eritaona lasa
voatsela akory a nezahana ny sakanana ny tapena mbava isika ny fianona mpitandro filaminana ny morony ty magro ty ny lalana mandeha makaty am'ty magro tanjombato ity nefa tsy nahasakana atsika izany ankehitriny ny porofonareo ny fahatokisana zany atokotiky madagasikara taria président ravalomanana teaka hoe ao président ravalomanana manarak'izay a dia afatra hoy aho teo a ho an'ny milaza fampanoana ny fitondrana indrindra ny ao andapa ao aza variana manenjika nytiako madagasikara aza variana manenjika anay fa izao ny herinay izao naseho anay izao zay mbola tsy nanenjika anareo ka izao nyzay mapety ny atokonareo na ny fikambananareo atao fifananany ty politiky ty ka tsy nytiako madagasikara sy président ravalomanana sy ny ankohonany ny orinasany no enjehenareo lavy izao ataovy zay mapety ny anareo fifananana ny politika samy manana ny vinam-piaramoniny samy manana ny olony samy manana ny toetsainy samy manana ny finoany fa izahay a manana ny finoanay a manana ny fanatenanay a zay akinonay a président ravalomanana zay ny maranoko ny teniko a aza variana manenjika anay a ny anareo ataovy zay mapety anareo a makasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vavy saotra monsieur le président Andriamatoa filoha mpanorona sady filoha nasional ny antokotiako Madagasikara sy raha matoa vadiny ary ianareo ankohonany itsika rehetra izay manatrika izao fotoana izao mpifaliana ho anay ny manantitra indray Andriamatoa filoha ny fiarabana sy ny firarintsoanao amin'izao natratrarantsika ny taona vaovao 2024 zao tsy ho lava resaka satria efa betsaka amin'ny voalaza fa misolotena ny vahoaka solotena ny mpikambana ao anatin'ny atokotiako Madagasikara na aiza misy azy ny aminy hoe engany ity taona 2024 ity ho tsara kokoa noho ny teo aloha raha ny hoe veritsika efa tsara ny 2024 zay nahafitantsika dingana lehibe anankiray dia mino sika ary manatentsika ary ezaka tsika mba ho tsara lavitra noho izany ty taona 2024 ity zao no izy ara-politika na intérim io na transition io na concertation ny resaka dia efa miandry an'izany fahasoavana izany ny vahoaka malagasy fanavaozana repoblika ny voasoratra dia izay ny tanjona iombonana ary aoka tsy ahodikodina ny resaka fanavaozana repoblika dia midika fa mila repoblika vaovao ary ny repoblika dia mifototra amin'ny demokrasia ny demokrasia dia miainga avy amin'ny fifidianana ny fanavaozana zay rehetra mahakasika amin'ny fifidianana no tokony masona aingana fa tsy ahodikodina amin'ny zavatra hafa ny resaka maika hiatrika an'izany ny timina maika hiaina an'izany ny vahoaka malagasy ary maika hiaina an'izany fa repoblika no avaozina sy vaovao zany ny firenena ray manontolo maika hianoka fandresena vaovao ny atokotiako Madagasikara ary iraritsika soatrany mba ho tena ho tanteraka zany amin'ity taona 2024 ity satria azo atao amin'ity taona ity zany sy ny taona ho avy manaraka rehetra misaotra tompoko samita in'Andriamanitra Andriamatoa président sy ny fianakaviany zay manatrika eto amin'izao taona zao moa zany ny antom-pisitsika androany dia ny fifiarabana tratry ny taona ka dia miarabanareo mianakavy natratra nyty taona 2024 ty a ary mirary koa raha mirary mba isin'ny taom-pahombiazana trany a isika mianakavy ary miaraba ihany koa ny antokotiako Madagasikara zay solotsika mianakavy teny eto zay moa ao amin'ny district amin'ny miandro vazo tsy dia be resaka loatra président fa tsara ihany nefa ny mahafantatra fa itsika efa niaraka hatramin'ny 2001 député ny miandro vazo tsy miankina tamin'izany ary natsony président no anazy hatramin'izao dia mbola eto a président mbola mifampatokotsika satria le anatra sy ny fampianarana nataonao a dia tena nitondranay a miandro vazo sy ny faritry mena be soa mihitsy ny zavatra nataonao ary zay no anisan'ny mbola mampijoro anay amin'izao fotoana izao a noho izay zavatra natsanganao nandrito ny fitondranao zay
mafy ny zavatra ny atrehana zay député reo dia niaritra mafy mihitsy vao tonga tamin'izao toerana zao a teo ny faneriterena ny fangalaram-bato ny fanenjehana maro isan-karazany fa mafy ny tiako Madagasikara matotsika mbola mijoro ohatr'izao ary zany famafisany tiako Madagasikara zany a dia tena hideranay anao président satria le herim-ponao a sy le tena tanjaka ara-tsaina anananao a ny finoana ananao a zay tena mampijoro atsika ary mbola zao rehetra atsika manatrika zao ny dikan'izay a vononytsika mbola hiatrika ny manaraka koa ary ho an'ny faritry mena be manokana aza matahotra nao président fa mitovy pourcentage amin'ny Tananarivo foana tsika amin'ny fifidianana ezahanay ny anamasaka ny atokontsika any amin'ny faritra misy anay zany hoe ny faritany Toliara moa somary zay rery ngamba sisany niangana tsy noho le hoe tsy fitiavan'ny olona ny tiako Madagasikara fa noho le teritery sy ny fanenjehana anazy mipikambana fa na izany na tsy zany a efa malalaka tsika zao a ezahanay a ny ampiroboroba an'io a ny ampitambatra ny mpikambana rehetra na eo amin'ny distrika misy anay na amin'ny faritra misy anay indrindra ny faritany Toliara mba hiatrehantsika n'izay ho avy rehetra eo dia manome toky anay zao président vonony zay a anaraka ny toromarika rehetra zay ataonao a ampandresentsika amin'izay tolona rehetra mbola ho ataontsika ny zavatra rehetra fa voalaza ny namana rehetra tonga ma tsy horitina fa mbola misy iteny a fa dia makasitraka makatelona amin'ny heritaonitsika dia mbola hoetindray ary mety mbola ho be dia be ny député ho avy eo a akoatran'ireo sora tompolamo sora toko vavy misaorany Jehova ry fanahiko izay rehetra atao anatiko misaorany anara-masina aza misy adino ny fitahihany rehetra misaotra azy satria nahoana nahatratra ny taona 2026 isika anisan'izany ianao Andray Matofilo misaotra n'ilay nahary satria io anao eo no ny fitantanany sy ny fitsombinany a dia mbola mijajika tsara ianao Andray Matofilo hatramin'izao ao ihany koa ianao neny misaotra n'ilay nahary ihany koa fa mbola mijajika tsara koa ineny eo tsy adino ngy amera moa fa eo akaikineo ihany koa mbola ao tsara mihitsy misaotra ny ray aman-dreny ampanahy ihany koa tsy adino nitondra ny fitoam-bavaka teto misaotra anareo ho lavandro fahavelomana mopera bibilava ela mifiretana isika tiako Madagasikara tonga ny andro itsorana avako aby ianao président pré izahay indrindraindrindra Tsirabe tena pare ka noho izany dia eto ihany koa dia ianao miteny hoe manohantsika manohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny fitondram-panjakana ny fanavaozana manohana izahay fa tsetsatsetsatsyatra monsieur le président dia ozy izy aho hoe ianao manana traikefa nahavita n'le 10 000 kilomètre ianao tamin'ny lalana mba hampio kely aloha le fanjakany fanavaozana amin'ny fanamboarana n'ity lalana ity fa tena Atsirabe Tananarivo zany a valaka amin'ny valahana vao tonga aty dia manarakarak' izany ihany koa dia alao mba fitimy famaly monsieur le président tany Atsirabe tsika tapabolana angam'izay vahoaka marobe ohatr'izao nidradradratra zahay tanora indrindra ny GZ indrindra ny tanora tiako Madagasikara araka ny tenin'ny député fidèle teo sokafo ranga le tiako kosa motsy tena sokafo le tiako a tena loatsy asina resaka lava be tsony fa sokafo aleo mba tsy ioatra nyity volana janvier ty a sokafo kosa mo namba ny tiako
ohatratsy zery ianao monsieur le président, isika rehetra tiako Madagasikara ataoko angamba fa tsy misy tenitsony eto hoe reo ndray reslava miteneny eo ange hoe reslava e jereo reto izy velona ny atoko tiako Madagasikara ho aminareo mandrakariva amin'ny fiadanana avako aby eo. Andriamatoa président Maro Karavalimanana, filohan'ny antoko tiako Madagasikara, omban'ny ramatoa vadinao sy andriamatoa ben'ny tanàna ny commune urbaine n'Antananarivo, ianareo mpitondra fivavahana rehetra zay tonga eto, ianareo angady nananana sy vinahitana zany atoko tiako Madagasikara izany, izay nanana andraikitra teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona raika amby roa arivo ka hatramin'izao. Ianareo solombavamboaka Madagasikara rehetra, ianareo ben'ny tanàna, mpanolo-tsaina, lehibe ny fokotany, isika mianakavy zay tonga eto mpitsatoka amin'ny tiako Madagasikara, fatsakana Tananarivo tompoko lasy tompoko vavy, tonga meloma novo mafeno, nitratra orina tsy hitondra tapana. Sahirana tahaka amin'ny bevokana anao kambatelo, mandray fitenenana ho tia orina satria lay sakafo ampinonona atao tsy ho ampy fa ny kibontondrana azy teo ihany. Sahirana hafahafa atao sahafa ka lamosy pekonana indray no mibotsina satria miteny orina ndray solombavambahoaka zay havanana raha fitenenana. Ny ombomanga mona miakandrefana nefa andriamatoa président manana bongo lavaky zanana lehibe ary ny akolano maneno tsena tsy hery fa tsy sokolaozana ary zao atoko tiako Madagasikara zao ny tonga eto dia mahatsiaro ny niarahana nanomboka tamin'ny taona 8 sy arivo tompoko lasy tompoko vavy. Raha mijoro eto tokoa ny tenako dia mijoro amin'ny anaran'ny district Anantsirabe faharoa, kanefa kosa tahaka ny basy anglisy monsieur le président ka ny tapany azo ny tapany vy. Mirasoa anao président, ianao tokoa natao hoe vato nampalesindrika ka tsara tefinjanahary, dia hitasika amin'izao ny patony hoe tena tsara tefinjanahary tokoa, ka dia mirasoa anao andidy hitany tonony ianao io ikapany hitany vaniny ho tiny zay manao tsahotia fa nity efa ty raha teo mivany mpitaona lehibe ny 5 sy ny 4 andriamatoa président isika tiako Madagasikara rehetra rehefa mandeha makany andafy ny olona ray dia mahazo ny séjour andehanany any, ka ny billet dia antanina rehefa andeha viny ianao no miverina, fa le raika lalasany Dubai tsy misy laissez-passer tsony iverenany eto Madagasikara. Billet aleny nanana fa tsy misy retour. Ka noho izany andriamatoa président no resahana teo tamin'ny toroteny teo le hoe ny aizina efa lasan'le aizina nandritra ny 17 taona maizina ny teto, zao tsika mba mijoka ny mazava. Za dia pahay atotanisana ny matematika, ka rehefa miresaka mijery sifra dia ampifandraisika amin'ny sifra foana ny zavatra rehetra. 17 taona maizina ny teto, 7 ampina ray firy ay mahinareo a 2026 tsika zao 9 ampina roa firy, ka za miala amin'ny dadavalo zany e, ka efa voateny tao daholo ny zavatra rehetra fa na izany président amin'ny mahasolombavamboaka ny Antsirabe faharoa zay misy ny atoko tiako Madagasikara, misy ny orinasa tiako ny tenako dia manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana maefa mba hisokafa ny orinasa tiako satria mijaly izahay vahoaka ny vakina karatra satria sahirany zay amin'ny fampidiranay ny vokatra. Mino zahay fa ny oram-panala afantarina amin'ny volony, ny ora-gavandra afantarina amin'ny feony io, mino zahay fa tafitany aminareo zany antsoantsony solombavambaoka zay. Ka zay no ela tompoko lahy, zay no ela tompoko vavy, fa raha lava loatra hony ny tehina voadonina ny saoka, fa raha lava loatra ny tarona dia adiny misaotra. Saotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Sotra raha ny fitenenana voalohany teny angamba dia miarahavatsika rehetra amin'izao andro zay posaka tsara amin'ny masoandro zy andriamatoa filoha teo, tsy dia niomana andahateny ny tenako satria voasa amin'izao fiaonambe fiarabana zao
miarabanao Andriamatoa Filoha mpanorina ny tim mpitarika sy Ramatoa vadinao sy ny ankohonana satria raha zao no misy dia ny fahaizanao mitarika olona. Mpanao politika ny tenako ary efa avy tsy isoratena toy ny voatango, efa avy nandray andraikitra tao amin'ny gouvernemanta ministre ny télécommunication, efa avy olom-boafidy niaraka tamin'ny honorable vitsivitsy tamin'ireo da mandatira teo taloha député tany Iosy ary amin'izao voafidy tamin'ny fifidianana farany lo olona teo ka raha voninahitra angamba dia isorana an'Andriamanitra nanomezany an'izany fa rehefa niantso ny Filoha Marc Ravalomanina dia taitra ihany ny tena satria voninahitra lehibe zany. Ko akasitrahana zany Andriamatoa Filoha ary tsara araky ny teneny ny Vepanina ny Tamatavy teo ho alay tahaka ny mpanao politika rehetra satria zany fahalala-tsaina zany zay ngamba ny tena napetraka ny leadershipnao Andriamatoa Filoha. Tsy ny salasala namaly ny antso ary ho antsika zay ato amin'ny tim dia mendrim-piderana nareo satria raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Ataoko angamba fa raha nisy nandalo sedra raha mamaky ny baibolitsika dia hitatsika ny fiainan'ny Joba fa zay sedra rehetra nandalovantsika angamba dia bitika teo anoloany zany lehilahy zany. Tena taona maro ny sedra nandalovanareo mpitolona tim, tena maro. Za aloha tsy andainga raha zany tamin'ny toeranareo mety efa tsokan-darana nefa eo nareo ary vory maro ohatr'izao nametraka ny fitokisanareo tamin'ny Filoha Marc Ravalomanina. Mendrika deraina zany ary mendrika ho arahana. Zay tsy nampisalasalana maly ny fiantsoana mba ho zaraiko amin'izay toerana rehetra andehanako makatahaka ohatra ny mpitolona tim raha tiam-pandrosany ty Madagasikara ty. Androany ihany koa vao nieno sy nanaraka ny reny lahateny nataony monsieur le maire moa zany tanora dia tanora nianatra lavitra ny Tojo Ravalomanana teo ihany koa ny coordonnateur zay tanora hita fa misy relève sahady ny ato amin'ny tim sa hoany honorable isa tanora nianatra avaram-pianarana sa mandray andraikitra sahady satria sarotra ihany ny nijoro teo aloloha teo satria lazaina ary be natsonjaina azo raha ohatra ka nijoro toy nataonareo koa tsy ho lava angamba ny teniko ary tsy asa vavolombelona ny ataoko eto satria tsy any am-piangonana sika fa dia makahery anareo mirary soa anareo rehetra mpitolona ato amin'ny tim ary mivavaka mitondra mbavaka anao Andriamatoa Filoha mbola be ny adidy andrasan'ny firenenanao ary mitondra mbavaka anareo fianakaviana ihany koa indrindra Ramatoa vadinao mba hanoananao hatramin'ny farany ohatra ny nataony nandritra n'izay taona maro izay. Sotra tompoko lamaka sitraka tompoko vavy. Tompoko lasy tompoko vavy tsy verenako tsony ary fahombako manana ny fitanisana ny arifenitra fiarabana sy ny firariatsoa tsika rehetra tonga manatriketo fa ny voalohateny dia misaorana an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa mbola nomeny tombonandro hery sy tanjaka na hatratra ty taona vaovao ty
koa fifaliana ho a sekretera jeneraly antoko tim no miarahabantsika rehetra na hatratry ny taona vaovao a 2024 mirary taona feno fahasalamana fahendrena fahombiazana ary indrindra fitahina ho an'ny tsirairay avy todika manokana aminao zay Andriamatofiloha ary angatahaka mpanajany sika rehetra zay manatrika eto a fanotrana amin'izao fotoana izao a hitsangana ao anatin'ny fotoana foy a fa hiarahaba azy menakavy isika amin'izao tonontaona izao Andriamatofiloha amin'ny anaran'ny fianakaviam-beniny atokotiky Madagasikara na ny tonga manatrika eto a na ireo zay tsy afaka manatrika izao fotoana izao a no hiarabana nareo menakavy arabaina nahatratra ny taona vaovao a ho tahinan'Andriamanitra mandrakarivana ianareo ary hitsinjo ny lalanareo hatrany izy ka hanatanteraka ny fikasanareo rehetra fa hoy Jehova ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana araka izay voalaza ao Malaki 2:2-5 mirary soa président mirary soa anao sy ny ankonanao afaka mipetraka tsika sady velom-panantenana no manana afaka mijoro sy mirehareha eto anatrehanareo ankehitriny satria ianareo zao ny profo velona fa matanjaka ny tim ary ianareo zao ny profo velona fa mbola betsaka ny olona manana fitiavan-tanindrazana ary vonina hijoro ho an'ny firenena ka noho izany dia ho tahin'Andriamanitra mandrakariva koa ne isika fantatsika rehetra fa tsy mora ny lalana lalovantsika nandritra zay taona maro zay nisy ny fitsapana nisy ny fahatsompanantenana ary nandray a rehefa mila okivy kanefa tsy nialy ianareo a fa niorom-paka satria manana fanantenana misy ny fitenin-drazantsika manao hoe arakaraky ny amafin'ny hazo ny hazo mafy no miorom-paka lalina arakaraky ny rivotra mianjady amintsika no mahafiorina atsika koa izao fiandohan'ny taona izao dia mbola mamerina ny fiarabana atsika rehetra tokotiko Madagasikara rehetra hoela velona neny antokotiko Madagasikara hoela velona neny filoha markarany valomanana ary hoela velona neny afim-pitiavana ao anatintsika tsirairay avy ao a iredareda ho an'ny firenena egnane ty taona ity a ho taona hanarenana antsiana ny diso ary hanorenana indray no avin'ny antoko ary indrindra hanorenana no avin'ny firenena ka izany indrindra no anaovana izao antso manaraka izao voalohany a dia miantso zay ho an'ny fitondram-panjakana zay mijoro ankehitriny ry fitondram-panjakana hajaina amin'izao fotoana sarobidy izao a no hiantsonanareo mba tena hipetraka ho ray aman-dreny ary tena hitondra ny fanavaozana eto amin'ny firenena miantso zay ny tena hijoroanareo amaly ny etaetan'ny vahoaka ary indrindra ny fampanantenana fa hitondra fanavaozana ho fanatsarana ny fifidianana mba hahazoana fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra ambaranay horetany ho ren-danitra eto Androany fa tsy fahavalo akory a ny antokotiko Madagasikara tsy fahavalo ny fampandrosoana ary tsy fahavalo ny vahoaka malagasy a ny antokotiko Madagasikara raha tsy haivina dia niaran'ny tolona tamin'izao fitondrany izao ny antokotim raha tsy ilaza fotsiny sika tamin'ny hetsika fotsy tamin'ny 2024 nisy tamintsika zay mpitarika ara ny niara-voasambotra tamin'izany ny ilazana an'izany dia hampatsy haivina fa samy manana fahavononana isika samy manana fitiavana ary samy tia hampandroso any Madagasikara ny mahagaga anay nefa ankehitriny to sanatriny fisaloranay ny mahatimanay any tsy azahoanay sehatra hahafahanay mitondra fampandrosoana ny firenena ka eto zay dia manao antsoavo satria maro ny fitarainana voaray na avy any amin'ny faritra eny fa na dia hahafahametrahana ny seho fokontany ary dia tena manahirana mihitsy ka dia miantso zay a raha misy tatitra diso any aminareo any a fa tsy fahavalo akory ny antokotimy ary tsy fahavalo ny fampandrosoana fa manana olona mahay mahalala ary mahavita afaka tena hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena farany dia antso no atao atsika mpikambana timma rehetra ihany koa misy io abolana afrikanina zay manao hoe hovay ny famindranao a araky ny fidoboky ny amponga niova ny taona
nisy fiovana lehibe koa teto amin'ny firenena dia ny fahalasan'ny jadona. Mba hahafahana manoho ny lalana atratrarany tanjona zay ao ataontsika dia antso no atao amintsika rehetra mpikambana timina. Antso ho an'ny firaisakiny, antso ho an'ny faharetana ary antso ho an'ny asa. Tsy mila olona marobe fotsiny isika fa mila olona mahatoky sy maharitra. Mila mpanaradi tsy mivadika isika rehefa sarotra ny lalana ary mila mpanaradi tsy miala rehefa mora ihany koa ny lalana. Satria ny fandresena tsy ho an'ny maika fa ny fandresena dia ho an'ny maharitra sy ny miasa tsara. Anavao sy anatsara ny firafitry ny antokontsika ary miangen'ny fotany zany hampanarahana ny teknôlôjia maneran-tany koa miantso atsika rehetra mpikambana ao anatin'ny antoko timma hiomana ho amin'izany. Miomana ihany koa sika ho an'ny mety ho fanovana sy ny fifidianana sy fokotany satria dia hitaky an'izany sika mba tena hisy fanavaozana marina eto amin'ny firenena ary tena hanatanterahana ny tolona sy ny antsoantso tena kanja manao hoe miala ny jadona tsy ny firongony dia tsy tokony hisy tavelantsony fa tokony havaozana ny zavatra rehetra. Farany dia aoka ho modelitsika amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fanajana ny lalàna ary ny fanompoana ny vahoaka. Ny taona maro ny président lasa no hananana ny fahendrena fa ny taona ho avy no hananana ny fanantenana. Matoky ny fahendrenao zay président ny amin'ny ho avy rehetra ary manana fanantenana zay amin'ny fitarihanao ary vonona trano anaraka ny toromarika zay asainao tanterahanay. Saotra indrindra Andriamatofiloha, saotra tsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany, saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Farany napita hafatra ny vice président Anatananarivo ny Toamasina ary araka ny tenin'ny filoha Ravalomanana teo fa hitety faritany sika manomboka izao dia amin'ny herin'ny anio sika dia mifampitoana indray any Toamasina. Saotra tompoko.